Bola kitra ho an'ny sokajy zanatra kosa indray efa mandeha amin'izao fotoana izao misy fisoratana anarana manodidina ny ilay hetsika RTL Jeune Talent amin'ny bola kitra izay. Anomboka ny fahavalo amby roapolo ny volana Jona izao tokoa ity fanana ity ka ny 20 Jolay no tanterahana ny lalao famaranana teny Androbite no nentin zareo mpikarakara avy amin'ny RTL namokafana izany lalao bola kitra izany nampiavaka ny tamin'ity taona ity dia afaka mandray anjara avokoa na eo anivon'ny sekoly na aerokluba eny anivon'ny fokotany. Utanterahana manomboka ny 20 Jona izao ka hatramin'ny 12 Jolay 2024 ny andihan'ny fahaefatra amin'ny tournoi RTL Jeune Talent eo amin'ny sehatra bola kitra sokajy zandriny. Ekipa 23 indray no andrazana amin'ity andihan'ny fahaefatra ity. Raha ireo ekipa avy amin'ny sekoly no nampandraisy ny RTL anjara tamin'ny taona 2024 dia nampifangaroana amin'ireo ekipa avy eny amin'ny quartier izany amin'ity taona ity. Mitovy natao tamin'ny taona lasa zany misy eo amin'ny tarika 23 moa zany no fantenana dia isy tournoi atao dia ao anatin'izay tournoi zay indray ny fantenana andreo ankizy lahy 9 latsaka ny 17 taona hanao an'ilay tournoi ny Gabon izy amin'ity taona ity. Izy no afaka mandray anjara amin'ilay izy afaka mandray anjara na ny ekipa avy any amin'ny quartier na sekoly afaka mandray anjara daholo fa le 23 voalohany soratra anarana zany no raisina no fantsana anatin'ilay tournoi io. Andihan'ny fahaefatra tsika izao nanao ahoana ny andihan'ny teo aloha afa-po ve ny RTL tratra ve le tanjona ny eritreretina hatreto aloha ny fandreny aloha dia azo an'ilay tournoi fa tamin'ny taona lasa moa tamin'ny match de poule nanao lalao telo ny malagasy dia nandresy ny telo voalohany tamin'ny match de poule dia tao amin'ny quart de finale no mihitsana zany fa ny faniriana dia hanao tsara kokoa amin'ny ity taona ity mihevitra mihitsy ary tsy mamelatra miteny an'izany hoe araka an'ilay amboara mihitsy amin'ilay tournoi atao any Gabon. Ny fananina mihitsy ve izy mifanodrifa mondial sa hoe le calendrier tsy fanandrifina tsy fanahinina ka tamin'ny taona lasa efa mitovitovy amin'izay ihany fa io moa zany matetika no fanandrify amin'ny fialan-tsasatry ny mpianatra dia zay no nahatonga anjareo misy firenena 17 tsina mandray anjara ao dia zay maromaritra iraisina tamin'ilay daty zany nandraisan'ilay daty io fa tsy fandrifinjavatra aloha ny fanaraka tamin'ny mondial izy. Na izany azy ny eto amintsika mety misy lesona azo tsoana amin'ilay fanaraka amin'ilay izy fanaraka amin'ilay mondial. Iny azo raisina ihany zay fa mizahatra anankiray moa zany ohatra ny mahavariana kely ny olona ny velany amintsika rehefa manao tournoi ny zatovo ny tanora dia amintsika dia anisan'ny mahay na kelikely vatana fa maiky zareo mahay fa manontany tena zareo hoe arezana ekizy reo rehefa lehibehibe fa atao ny équipe nationale malagasy ngary ny ekizy reny tsy afaka ho raisina any fa anisan'ny tanjona moa zany le RTL Jeune Talent mihitsy io hoe mba ho avin'le baolina kitra malagasy satria any amin'ny firenena hafa betsaka ny zatovo nanao tamin'le RTL Jeune Talent lasa sélectionné amin'ny équipe nationale zany aka ohatra ny Niger moa dia tena saika ohatra hoe relève ny équipe nationale mihitsy dia ny coach ny équipe nationale mitondra an'ilay ankizy. Efa misokatra araka izany ny fisoratana anarana ho an'ireo sekoly na fokotany andray anjara. Ny alarobia teo no nampahafantarina ny RTL tamin'ny fomba ofisialy teny amin'ny kianjan'Androbe ity andihan'ny fahaefatra amin'ny tournoi RTL Jeune Talent ity. Araka ny nambara ny Meksan Bekangba tale généralin'ny RTL dia mitondra ny anjara biriky ny amin'ny fampandrosoana ny baolina kitra eto Madagasikara ny RTL. Mandritra ny faninanana araka izany dia ifantana mpilalao misa 9 ny mpikarakara hiaro ny voninahitra Madagasikara amin'ny lalao iraisam-pirenena tafiditra amin'ny faninanana ity ihany izay atao any Gabon amin'ny volana Aogositra. Firenena afrikanina 17 izay misy ny tambazotra ny RTL moa no ifaninana amin'izany. Nentina nanamariana izany fotoam-panombohana izany ary dia nisy ny lalao ara-pirahalahiana izay nikatrohany teo tanora Camerounais miasa sy mianatra eto Madagasikara manao akanjo maitso amin'ny sary mikatroka amin'ireo ekipa voafatana 20 tamin'ny taona 2024 izay niatrika ny faninanana tany Nigeria. Tsara ny maramarika fa teo amin'ny fahavadalana niraraka ny malagasy tamin'izay faninanana tany Nigeria izay.